Faly miarabantsika rehetrarehetra amin'ity androany itya anao toriteny fohy kely isika androany satria efa elaela tsy nanao an'izy tya ifonana be deaibe amintsika fa be deaibe fandaminam-potoana moa ao anatin'ilay izy dia tsy maintsy zao zay vao milamindaminy zao zay vao afaka manao indray dia alana tsiny be deaibe androany isika dia iresaka mikasika ny atao hoe fanahin'ny tahotra dia inona moa fanahin'ny tahotra io izy io aloha voalohany indrindra tsy zavatra ohatrany hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra na ohatran'izany fa ny tiako lazaina amin'ilay fanahin'ny tahotra dia zao hoe esprit de la peur, zany hoe misy zavatra mampitahotra ny olona. Izy io dia zavatra mitranga ao anatin'ny tontolo-piainantsika isan'andro indrindra amin'izao vanim-potoana faran'izao tena te hizara aminao hoe ny zavatra izay fahavalo amin'ny olona. Efa nisy foana ilay izy hatramin'izay fa amin'izao fotoan'izao tena milaza antsika hoe tena tsy ankijanona mihitsy ny asan'ny fahavalo, ny asan'ny devoly ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ny Efesiana 4:9 hoe ny fanjakany zao famaizinany zao ny mpanjaka zao famaizinany zao dia ny fitaovana lehibe indrindra ampelantanany anisan'ny lehibe indrindra ampelantanany dia ny tahotra. Satria inona moa no antony? Rehefa matahotra ny olona dia azo baikona amin'izay tiana hitiavana azy. Rehefa matahotra ny olona, rehefa ampitahorina ny olona dia azo ampanaovina an'izay rehetrarehetra tiana ampanaovina azy. Tonga dia ohatra ny raisitsika, rehefa matahotra ohatra ianao voaroaka ny zanakao eny an-dakilasy dia mampatonga ny olona manao na zay zavatra izay tsy heverin'ny sainy ary sy izay tsy nieritreretiny mihitsy taloha hoe avitan'izany izy. Misy renim-pianakaviana mahavita lasa mivaro-tena no ny amin'ny tahotra ny tsy hatafitanjanany. Dia raha nontanianao renim-pianakaviana reny hoe mba manisa hoe ianao 20 taona kely tany aloha raha ohatra 5-7 taona izy zany ka atao hoe tamin'izy 5-7 taona ohatra na 3 taona nanomboka varo-tena dia mba notanio kely izy hoe mba ohatrany ahoana ka fiainana nieritreretinao ianao hoe manieritreritry zany zavatra zany hoe lasa mpivarotena zany tamin'ny ianao vao 20 taona ohatra dia ilaza aminao fa tsy zany mihitsy ny tao am-pony ary tsy zany ny tao an-tsainy ary tsy zany no niriny fa nisy zavatra nanery azy tao anatiny tao, nisy tahotra. Misy zavatra be deaibe mihitsy manery ny olona fa ny zavatra tena fitaovana lehibe indrindra izay ahafafo fahavalo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao vanandro izay iainantsika izao dia tsy inona fa ny tahotra. Dia hitanao ohatra zao hoe ao anatin'ny fotoana izay iainantsika dia noho ny amin'ny fahatahorana ohatra ny resaka vidim-piainana dia misy olona lasa manao tao foana be deaibe mihitsy, lasa misy olona manambaka, lasa misy olona maninona moa ty izy ity manao zavatra maro isan-karazany, misoloky, manao ratsy, manao zavatra, misy tahotra daholo inge ao anatin'ireny. Misy zavatra afafon'ny devoly ao anatin'ny fisainan'ny olona ao dia tsy inona fa ny fahatahorana. Ahoana reto any amin'ny zanakao reto dia lasa mikiropaka, lasa matahotra, lasa manao zavatra maro isan-karazany. Mbola ao anatina vanim-potoana ny valana retintsika izao, mbola ao anatina vanim-potoana na fikorontanana maro isan-karazany tsika izao, vao eo tsika nandalo siklona, manahoana ny tahotra izay any anatin'ny olona any. Ao anatin'ny fiainana misy ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana, ny insécurité. Inona ny zavatra izay tsapantsika ao anatin'ilay izy noho ny amin'izany tahotra ny tsy fandriam-pahalemana zany, lasa tsy matory ny olona, lasa tsy misy fiadanana ny olona, lasa tsy misy fitsaharana ny olona. Zany rehetrarehetra zany fanahin'ny tahotra izay mifamezivezy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Zany ro te ilaza aminao hoe voalohany indrindra aloha te hanitsy ny fomba fisainana hoe rehefa kristiana, rehefa zanak'Andriamanitra, rehefa nateraka indray tsika dia tsy midika zany fa tsisy ninina anjoantsika. Reo zavatra ny teneniko rehetrarehetra reo dia misy possibilité daholo anjoantsika reo rehetra reo. Ary zay indrindra nge raha lasa anabavy ny tenenan'ny apôstôly Paoly amin'ny boky Romana 5:9 hoe iza moa ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fitanjahana sa loza sa sabatra sa fanenjehana sa inona. Zany hoe ireo zavatra tany sain'ny Paoly rehetrarehetra reo mety misy zavatra izay anjony kristianina, mety misy zavatra izay anjony olona nateraka indray, ny insécurité mety hitranga amiko.
zany zavatra mety misy zany afa tsy hoe andray ny salamy faraiky am'y 10 de mieritreritra fa tena hoe za tsy azo kitiana, za tsy azo atao ninina, za azo kitiana fa par autorisation amin'ny alalan'ny famelan'ny raiko izay any an-danitra, satria izy rery ihany ny mahalala ny antony, satria izy rery ihany ny mahalala ny sitrapony, satria misy sitrapony miafina ao anatin'io, ary za eo ambany fahefany, ary za eo ambany sitrapony de manaiky an'izany zavatra zany. Fa za tsy manaiky fanahyn-tahotra anakaika, tsy manaiky fanahyn-tahotra ikasika, fa io fanahyn-tahotra io mampatonga ny olona be dehibe mihitsiny a. Tena milazanao tena mampatonga ny olona manao zavatra be dehibe izay tsy apoizina sy tsy eritreretina araka lazaiko atsika teo fa rehefa matahotra ny olona de misy zavatra be dehibe ataony. Devoly nge tsy mila mitenin'ny olona hoe mandehana mijangajanga, devoly tsy mila mitenin'ny olona ndana mangalatra, fa rehefa matahotra ny olona mangalatra ho azy. Rehefa manany olona zany nampatonga an Jesosy niteny mihitsy, aza manany am'izay hoaninareo, midika amin'ny fanahinana de tahotra, aza matahotra ny am'izay hoaninareo, fa raha matahotra ny am'izay hoaninareo ianareo, milaza nareo anay ianareo, milaza nareo anao tao foana ianareo. Inona no mampatonga ny olona tsy samy joro vavolombelona eo anatrehan'ny fianakaviany? Matahotra ny olavin'ny fianakaviana, matahotra ny atsona omena sorinao hoe raha Jesosy na tsy fantatro na ino ndray le mpivavaka se vovavaka izy, matahotra ny omezany olona. Jereo daholo le zavatra rehetrarehetra mitranga misy tahotra, misy tahotra, misy tahotra, misy tahotra. De rehefa misy tahotra, misy tahotra, misy tahotra, tsy misy tahotra, de lasa tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany rano te hizara aminao, misy zavatra be dehibe mety anjo atsika fa lavo ny fanahan-tahotra. Tonga de fijoroana vavolombelona no zaraiko aminao de amarantsika. Za de olona mandeha moto ny fiainako nandritra ny 20 taona tao anatin'ny fiainako mahery, nanomboka za afaka baka tamin'iza 20 taona angambany izay raha tsy diso mandraky tiny androany efa 20 taona nitondrana an'za moto zany. Nisy fotoana am'izay ary zay nampatonga zao fampianarana zao. Nisy fotoana zany nandeha tamina toerana anankiray de toerana tsy mandry fahalemana le izy. De rehefa tsy mandry fahalemana le toerana de apetraka le moto de lasa mandeha. Fa rehefa mandeha de eno any anaty any misy fitaintainana ihany. De rehefa misy fitaintainana de lasa mitsorika kely mitazana, lasa mitsorika kely mitazana. Eo am'izay ny tompo mampianatra lavo ny fanahan-tahotra. Aza manaiky tsy niriny ny tahotra. Mety misy zavatra mety manjo atsika. Za tsy hoe pasteur, tsy hoe mpanompon'Andriamanitra de hoe tsy possible mihitsy nda mandeha moto, tsy possible zany mihitsy. Mety possible. Mety possible. Amin'ny vanim-potoana anankiray avelan'ny tompo izy zay tsy avelany tsisy an'izany tranga zany, tena manana an'izany finoana ny fitondran'Andriamanitra zany rehefa nateraka indray marina ao amin'i Kristy. Mety possible, mety tsy hitany moto. Fa za tena napetraky ny tompo tao ampoko mihitsy ny falavo ny fanahan-tahotra. Tsy manaiky matahotra zany, ny tahotra tsy mikasika. Mety possible tsika marary. Voaingana kely izahay voan'ny Covid-19, tahaka ny olona rehetrarehetra ihany koa. Fa ny tena ao anatiko ao, lavoko ny fanahan-tahotra. Za tsy matahotra nio, na ahoana io na ahoana, mahery zay ao anatiko noho zay ao am'izao tontolo zao. Rehefa tafapetraka ao zay zavatra zay, rehefa iainanao zay zavatra zay, misy fiadanana ao am-ponao. Tsy hoe tsy mivaky loha, fa tena matoky ny tompo ary mandà ny fanahan-tahotra. Zany nge nydikany hoe toerony devoly de andositra anareo izy. Fa tsy délivrance isaky mihetsika. Délivrena daholo ty karazana fanahy, roana daholo ty karazana fanahy ty. Fa ianao mihitsy mila manapa-kevitra hoe zay no ataoko. Zay ndray fifampizarantsika amin'ity andro anio ity tapaka ny jiro de mametraka veloma mandram-peona mandram-pitafa samy tahiny tompontsika rehetra. Veloma tompo.